ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Dia falendrina ry havana manantitra ny fiarabana sy ny firarahintsoa antsika amin'ny fanarahana indray ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Raha ny loi FDB zay ny sahana ty herinandro manontolo ity ny hoe epifania Andriamanitra miseho amin'ny olona, ny banjintsika sy tarena saitsika kosa amin'izao dia ny hoe amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra miseho fahazavana ho an'ny olony. Andriamanitra miseho fahazavana ho an'ny olony. Araka izany dia fantanina no napetratsika ny amin'ny loi FDB ho an'ny herinandro dia ny hoe inona no antony isehon'Andriamanitra amin'ny olona, inona no antony isehon'Andriamanitra amin'ny olona. Ary tamin'izany dia nandray valy mivantana ary mazava isika avy amin'ny soratra masina tamin'ny alalan'ny fanambaran'ny mpaminany Isaia zay manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hiposahany mazava. Isaia 7:1. Ary dia nanteriny filazantsara aty amin'ny testamenta vaovao tokoa izany teny izany. Raha niseho Jesosy ilay Mesian'Andriamanitra ka nanambara nanao hoe izaho no fahazavana zao tontolo zao izy, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Jaona 7:2. Ka ny fiposahan'ny fahazavana zay entin'ny Mesia dia notendren'Andriamanitra tokoa ho an'izao tontolo zao tsy ankanavaka, toy ny efa nitenenany hatramin'ny voalohany manao hoe misy mazava dia nisy mazava teto amin'izao tontolo zao zay no hareny Genesis 1:1. Ary dia mbola omeny antsika izany vaovao mahafaly ny filazantsara zany raha hoy Jesosy nanao hoe fato izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny iny zanan'lay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrak'izay. Jaona 7:1 fantatritsika loatra. Milaza ny rehetra izany fa tsy ho an'ny firenena Israely ihany no antony natongavan'ny Mesia fa ho an'ny olona rehetra, ho an'ny firenena rehetra manerana ny tany. Dia araka ny baiko zay meny Jesosy mpiana manao hoe mandehana any amin'izao tontolo zao ka mitorian'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra araka ny marika 4:5. Izany teny zay ambarany tompo zany dia mifandrindra amin'izay voalazany aty amin'ny famarana ny filazantsara zay nisoratany Matio manao hoe efa nomenao izy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Matio 7:20 tapany 2 ka hatramin'ny 20. Koa ny hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia izy ireo handray ny filazantsara ka anjary ho zanaky ny mazava, dia zanak'ilay tena mazava zay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo zao araka ny voalazan'ny Jaona 2:7. Dia indro fa tanteraka tokoa izany planin'Andriamanitra zany
dia ny amin'ny mpanompony Jehova zay hitarafana an' Jesosy manao hoe fa ny tany hoentika ny fahalalana an' Jehova tahaka ny anarona ny rano ny fanambany ny ranomasina. Isaia 40:7 tapany 2. Fa amin'izany dia hiseho ny voninahitry Jehova ary ny nofo rehetra hiara mahita izany fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Isaia 40:5. Ary dia no amarin'ny tenin'Andriamanitra ny fikasam-pamonjeny ho an'ny olona rehetra, dia ny olona tsy hakanavaka izany. Ka nanyrahany anjaona mpanao batisa araka ny voasoratra hoe ary nankany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy njaonony zany, nitory ny batisiny sy bebahana ho famelan-keloka, araka ny voasoratra ao amin'ny bokyny teniny Isaia mpaminany hoe injany misy feony miantso mafy any efitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalaka lehany, ny lohasa rehetra ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny avona rehetra hahetry, ary ny meloka hahitsy, ary ny lalana mitontaona ho amarinina, ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitra. Araka ny liko 7:7 zay manondro ny boky Isaia 7:7-5. Izany dia fahazavana lehibe zay miposaka amin'ny olona rehetra tokoa, amin'ny tany rehetra, zay milaza fa Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy, araka ny Jaona voalohany toko voalohany 5. Rehefa zany dia manao ahoana ny fihetsiky ny olona manoloana ty fiposany fahazavan'Andriamanitra zay entiny amin'izy miseho aminy. Fa Andriamanitra miseho, nalazaina hoe koa ny fisehoan'Andriamanitra dia mitondra fahazavana ho an'ny olona rehetra ary ho an'ny olona tsy hakanavaka, dia tokom-pamonjena lehibe indrindra sady tsy misy faharoa izany, satria fanomezan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra fa tsy asan'olombelona. Kanefa amin'izany dia misy tokoa ny olona mandray ary misy koa ny tsy mandray. Fa efa nilaza ny apôstôly Jaona raha nanao hoe teo amin'izao tontolo zao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo zao, nefa izao tontolo zao tsy nahalala azy, tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Jaona 1:20 koa ny hoe tsy nahalala azy dia azo dika hoe tsy nahalala satria tsy te hahalala azy, ary ny hoe tsy nandray azy dia midika hoe nanda azy. Dia teny samy manambara avonavokevitra izany, dia fahadarana lehibe zay mahatonga ny fitsaran'Andriamanitra, satria Andriamanitra ho ny soratra masina manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho an'izay manitry tena. Petera 1:5 tapany 2 manondro ny oabolana 7:4. Fa raha manda azy isika hoy Paoly, izy kosa andahantsika, araka ny Timoty 2:2 tapany 2. Koa nitondroiny amin'ny hoe Andriamanitra miseho, fahazavana ho an'ny olony dia ny olona zay nandray azy, ny olona zay mino azy, ka ny fahasoavan'Andriamanitra dia omeny azy ireo, ary omeny azy malalaka tokoa, dia amin'ny fitiavany sy noho ny fitiavany ka nahatonga azy ireo ho zanaky ny mazava, dia mazava tahaka an'Andriamanitra zay nanangana azy ho zanaka ho zanany. Fa izay rehetra nandray azy ho Jaona dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Jaona 1:12. Ary noho izany dia tsy miambaamba Petera apôstôly manambara ny amin'izy ireo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-pisorona, firenena masina, araka ny Ekisodosy 7:20, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia hianareo zay tsy firenena akory fa hino fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, zay tsy namrana fo fa ankehitriny efa namrana fo. Petera 1:2-7 manondro ny Osea 2:5 zany.
ranolafiny tantara no hitsaivina. Ny teny zay nataon'ny Petera apôstôly eto dia tandrify ny zanak'Israely indrindra, zay firenena ny fidin'Andriamanitra tokoa teo anivony maro, sady nanaovany fanekena mba ho fanehoana ny voninahiny sady ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Raha zo itsika ny fanekena zay nataon'Andriamanitra tamin'ny analana ny Abrahama patriarka dia zay ray mpitarika azy sy mpifeny Israely taranany ho an'Andriamanitra. Fa izany dia araka ny voasoratra hoe fa izaho Jehova hanao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary hahamaro anao indrindra. Dia niankohaka Abrahama ary Andriamanitra nyteny tamika ananao hoe raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko ka ho tonga rain'ny firenena maro ianao. Ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama, satria efa nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Dia hahamaro ny taranakao indrindra aho ka ataoko firenena maro ianao ary isy mpanjaka hiseo avy aminao. Ary ahoritro ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrak'izay mba ho Andriamanitra sy ny taranakao mandimby anao aho, ary omeko anao sy ny taranakao anorinao ny tany fivahininao dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrak'izay. Ary ho Andriamaniny aho dia ho Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Genesis 7:12 andininy 2 ka hatramin'ny 7 izany. Inona nefa ny zavan'izeo? Raha Andriamanitra naharitra ny azona ny fanekena zay nataon'Andriamanitra taminy ary ny azona izany hatramin'ny farany ka tsy nivadika tamin'izany, ny taranany kosa dia indrisy fa tsy nanaraka ny diny, fa trapahare-mena ka nanjary nanompo Andriamanitra hafa zay fa nandraran'Andriamanitra azy araka ny teny manao hoe izaho no Jehova Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano handevozana, aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Didy voalohany Exodus 20:2 ka hatramin'ny 7. Nivokatra zany fifadiana izany dia ny famaizan'Andriamanitra zay mangirifiry niatra tamin'ny firenena Israely araka voasoratra hoe fa izay tiany Jehova no faizany ary zay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Hebreo 2:12 manondro ny oabolana 7:1-2:12. Fa tsy zaka n'Andriamanitra riavana ny fivadiana, fa voasoratra hoe eny tsy hisy homenatra zay rehetra miandry anao dia zay miankina aminy zany sy tsy mafoy azy, fa zay mivadika foana no homenatra. Salamo 5:7 zany. Fa noho izany fivadian'i Israely zany dia indro babo Samari, ary natao sesy tany Babilôna Israely fanjakana varatra tamin'ny taona 227 sy 127 talohan'i Jesosy Kristy zany, ary Joda zay fanjakana atsimo dia rakotry miaramila Sakeriba fahavalony tamin'ny taona 170 talohan'i Jesosy Kristy. Koa dia lalina ny fahoriny ary mafy ny fampiatrena azy sy ny fampanompona azy. Ary dia tsy magaga raha marina ny aminy sy tandrify azy tokoa ny tombavaka zay nataon'ny mpanao salamo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo tao amin'ny lalina no ny antsoko anao Jehova Tompo, henoy ny feoko. Aoka ny sofinao hiaino tsara ny feon'ny fifonako, raha mandinika heloko ianao Jehova o, iza no hahajanona Tompo, fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Niandry an Jehova aho, eny niandry azy ny fanahiko ary ny teniny no nanantenako. Ny fanahiko miandro ny Tompo mihoatra noho ny fiandro ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandro ny mpiambina ny maraina. Salamo 7:1 haizina tsy hitanono ary tsy azo iainana tokoa noho ny hiatra tamin'ny Israely, ary dia izany no mahazo zay rehetra tafasaraka amin'Andriamanitra na isika na ny firenetsika. Enina dia efa mety nanao fanekena masina taminy azy isika, na tamin'ny batisy izany, na tamin'ny confirmation na communion izany, na tamin'ny fanokanana sy ny fanosorana ho mpanompon'Andriamanitra izany.
dia ny fanekena fa ho an'Andriamanitra isika hanompo azy isika tahaka ny Josua zay nandimby amin'ny Mosesy nanao hoe tamin'ny Israely fidionareo anio zay hotopoinareo fa izaho sy ny ankohonako dia hanompo an' Jehovah izahay ary rehefa izany dia hifady ny asan'ny maizina dia ny tsy fahamarinana sy ny asan'ny devoly zay mpanjaka ny fahamaizinana araky ny Efesiana 4:2. Andery avana fehezitsika zao teny mampieritreritra tsy ny anilika atsika fa ny andraisan'Andriamanitra atsika izao indray ka hanamposahan'ny fahazavany amintsika noho ny famondram-pony. Amin'izao tony taona vaovao zay diavintsika izao tokoa dia tian'Andriamanitra ny mbola hanavao ny fanekeny amintsika ary ampatsiahivany fa tsy olona izy ka nitolo fo sy tahiry alahelo ary tsy hamaly heloka fa Andriamanitra mpamindra fo sady mpamela heloka indrindra ka mitaona antsika hiverina aminy ary hanavao ny fanoloran-tenantsika ho azy. Ary dia mbola mame antsika toko tokoa izy amin'ny alalan'ny hafatra lehibe ny Epifania dia ny hoe Andriamanitra miseho fahazavana ho an'ny olony dia fanafahana feno no hevitra zany, fampiononana, fanasitranana, fampaherezana sy fanomezana toky fa Andriamanitra tsy mbola nahafony olony. Araka ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba zay novidiko taranaky Abrahama sy sakaizako, ianao zay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary nantsoiko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao efa novidiko ka tsy mba nariko, aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza mieritreritra foana fa izaho no Andriamanitrao. Isaia 1:7-7 eny tsy mahafoy ny olony tokoa Andriamanitra Tompo sady mpamonjy ka tonga ary manambara amsy aminao ary amin'ny firenentsika manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Ho voninahitr'Andriamanitra ireriany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.